Fa araka ny fanambarany Saint-Pama omaly kosa dia niroso tamin'ny fanatanterahana hetsika iantsony ireo mpiasam-panjakana mba hivondrona amin'ny firaisan-kina amin'ny fitakiana marika raha mahatokana ho an'ny mpiasam-panjakana mofony Saint-Pama androany. Vokatry ny fitokonana izay nataon'ireo mpiasam-panjakana dia anisy ny fiatoana teo anivon'ny asa-panjakana ary tapaka nandritra ny fiaona nataon'izy ireo fa andefa taratasy fangatahana ny filohan'ny tetezamity izy ary mbola hitoy ny hetsika mandrapivalin'ny fitakiana. Dia mandrabona mpiasam-panjakana manontolo aioberentsela tokony dia ny expert gasy nandamana izy io ny angataon'ny stat zany dia efa nikeny ilay zavatra dia vita moa dia vaolana tonga dia arotsika dia amin'ny conseil de gouvernement mandamina azy zany. Dia zao rehefa makany imprimante io nanazavana zavatra dia nanaiky ny premier ministre aloha avoaka décret le izy na dia ampiara amin'ny 4 public ary fa tsy hoe takena be mataka ory amin'ny tetezamity ilay zavatra zany. Dia rehefa nandeha izy dia nikena première lecture tamin'ny fotoana io zany hoe tsy nahatrika an'izany ministry ny vola. Kanko rehefa deuxième lecture dia toy nisy problème zany. Dia nangataka amin'ny ministry mitantanam-bola hoe aloha izy io anaovana commission manokana zany izy amin'ny janvier 2013 mandiny zavatra kanko tsy le zavatra mpiasa efa nanteny zavatra be mpiasam-panjakana. Raha mety nareo zany zao olana amin'izao fotoana zao fitakiana dia daholo mipetraka ny fitakiana amin'izao fotoana zao resaka zao ny fitakiana président de l'État io. Reo hoe quel karama manome admir civil le raha matona professeur université quel karama azay zany alama divinitsy tokoka zao any vaolana tena divinitsy tokony vaolana zany. Maro karama tokana ihany io ny vahaolona ialana amin'ny fitakiana hoy ny nambarany solotenan'ny mpiasam-panjakana iray. Araka ny nambarany dia tsy vao izao nisy ny fangatahana mahakasika ny karama mpiasam-panjakana fa raha iverenana ny ara-tantara dia nanomboka tamin'ny 1709 nefa nisy ny fitakiana fisondrotana karama mpiasam-panjakana. Tamin'ny taona 3 dia nahazo famatsiana tamin'ny mpamatsy vola ahafahana matateraka ny sata izay mamolavola ny karama mpiasam-panjakana izy ireo ary nisy ny nahazo ny anjarany. Anisan'izany ny polisy nasionaly sy ny miaramila ary ny enjenera. Ko raha tsy mahafapo azy ireo araka izany ny fitakiana dia mety hisy ny hetsika goavana.